entretien mividy volamena manolotra anao ny le Jite. L'ISNA est une université en ligne offrant une formation de qualité internationale. ISNA vous présente. Miavaka foana miaraka amin'ny tsinitsiny vaovao matsiro sy mikarepoka aok'izany. Tsinitsiny fonosana vaovao manolotra anao ny le Jite. Oay, toa laza mangirana sy malefaka tsara ny volondry. Natura Sady manitra sy tanora lalandavakoky indry a. Natura ihany ikia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny le Jite. Nettoie manolotra ho anao ny le Jite. Nettoie, liquide vaisselle misy hanitra mandarine, citron, pêche miel ary pomme verte. Azolia, laitobera tsy misy karaha izy. Manolotra anao ny le Jite. Paperline, le choix de votre succès. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Dia mbola faly miarabantsika toko lasy toko vavy amin'ity takarivany alarobia fa 4 ny volana Octobre ity ny fotoana le Jite ndao tsika anaraka avy hatrany lo tembo avao. Afana teraka no natanteraka atao amin'ny komina ambanivohitra Ambalavao sy Tsiafany diabe ny fisandrantana tamin'ity androany ity. Naneho ny heviny mahakasika ny fampielezan-kevitra sy ny manodidina ny fifidianana ihany koa ny mpanao gazety iray ka namoaka boky mifandraika amin'izay. Tanjona amin'ity taona ity ny anatsara ny vola ampidiry ny fahadiserana na amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Andro natokana ho an'ny vondron'ny firenena mikambana ny fa-4 ny Octobre toy izao tsy diso anjara tamin'izany ireo mpitantana ny solitenan'ny ONU eto Madagasikara. Tany ivelany miisa 20 ireo olona naratra vokatry ny fahasimban'ny tohatry ny metro iray tany Rome. Anderina toko klasy toko vavy ny arahaba ary manasanao indray anaraka ity fotoana ity. Mangamanga ny sary ao amin'ny tapany voalohany ao an'le Jite androany ao anaty alahionina izany rehetra andao raha tsika vetrany. Paperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ny disy ny fampilezan-kevitra niaraka tamin'ny candidat numéro 12 Rajonary Mampianina no rahantsika isan'izany ny hafanana fandraisam-ponina atao mahefa-tanàna. Lehilahy mahery izay no nanasokazin'ny mponina azy tany an-toerana tanjaky ny candidat Rajonary Mampianina raha teo ny zava-bitany teo amin'ny lafiny sosialy angovo ary fototra-avitrasa maro. Indro ary hoentina amintsika ny akony dian'ny candidat numéro 12 tany renivohitry ny faritry Betsiboka. Casabine la place. Nanakoako eraka tapo-tanàna ny maheva-tanàna ny klaksona endrika andiana bajaja sy moto ny arabe ravoravo ny faritry Betsiboka amin'ny tsena ny candidat Rajonary Mampianina laharana 12. Ka any an-tanàny vahoaka izay fidy azy
satria hita dia hita zany fa raha tetikasa no jerena dia anisany afapo ihany hery régional mampianina. Manentana fidy numéro 12. Mitsindro antsika tanora ny candidat numéro 12 kandao izy novidintsika. Betsaka be ny zavatra vita amin'ny président hery régional tetezany kamoro ny ino izy teo ny garotiera entana zany tsika voaka ny district Maivatanana fidy numéro 12 fa be dia be zava-bita teto amin'ny Betsiboka district Maivatanana. Président numéro 12 a zay commune Bianana dia makasitraka makatelina ny fahalaninao ary maniry sy mangataka ihany koa olany tanteraka ianao mbola hitondra an'ity deuxième mandat ty makasitraka betsaka sady mivavaka ho anao. Manga ny lanitra nandraisana ny candidat numéro 12 teto amin'ny renivohitry ny faritry Betsiboka. Lela mahery izay no nanasokajiny ny mponina azy. Tanjaky ny candidat hery Rajondariamampianina raha teo ny zava-bitany toy ny université paritra vaovao miisa 5, kit scolaire mahery ny 9 sy 9 tapitrisa, ivitoeram-pandidiana 30 ary ireo ankizy antapitrisany tafaverina an-tsekoly. Tsy adonona ihany koa ny foibe fandanjana fiaravaventy amina lalam-pirenena miisa 4 ary isan'ny nametrahana izany ny teto Maivatanana. Fa ny Betsiboka manokana kosa dia nisokanao feno tamin'ny tsy nandrinao andro, tsy nandrinao alina nanarina n'ity firenentsika ity satria nandova fitantanam-panjakana potika ianao. Nefa kosa noho ny fahendrenao, noho ny fitiavanao tamin'ny razana dia mbola tahaka ny firenena rehetra ihany Madagasikara ankehitriny. Tsy moramora miezaka nataonao Octobre. Teto amintsika misy an'izany olona lehibe faratampony. Tamin'ny fitondrana izany ny fandrafo, ny famono, ny fanabotika, nefa no ianao voavitanao ny fihavanan'izy ireny. Efa nanosirany mpanaty vola koa isika nefa voaverinao ireny. Koa dia teny atsipika amintsika Maivatanana zao. Betsaka ny nataon'io ray aman-dreny io ary mbola tsy nisy nahavita ohatran'io. Koa mba manaingy, manasa raha tena tia tamin'ny razana marina ianao aza miala ny tarehimarika 12 na numéro 12. Fatoizo lay tantara Andriamatoa hery mbola sitrakay ny tantananao any Gasikara. Isan'ny toerana nanomboan'ny candidat hery Rajondariamampianina ny asany eo amin'ny sehatry ny politika ny teto Maivatanana sy Betsiboka. Ezaka nataony nanala fahasahiranana ny mponina eo amin'ny rano sy ny herinaratra. Nisy ihany koa ny fanamboarana ny lalana mampitohy Antananarivo sy Mahajanga. Olona efa niasa ny candidat hery Rajondariamampianina larana 12 ka manana traikefa ary samy tarika ao amin'ny asa fampandrosoana. Ary ianareo no voalohany teto Madagasikara nanana an'ilay hoe hybride zany hoe ny gropy miaraka amin'ny arimasoandro efa mpanamina namboarina ny tetezana ary nisan'ny anankiray izay mahafatifaty ny olona indrindra ny tetezana anankiroa atao amin'ny Betsiboka teo kilasy eto. Tsy manam-polan-karena menanao agnoany ao anatin'izao fifidianan'izao satria tsy fombako izany ary toeriko izany fa nangatahako aminao dia zao ny fitiavanao tanindrazana. Fa isan'ny tokony omen'ny candidat larana 12 ihany koa ny resaka fandriampahalemana mba hahatonga ny mponina iaina anaty filaminana. Anisan'ny fanampy lehibe izay mbola efa tao sy efa bolopizana izay mahakasika ny fandriampahalemana tao kilasy eto ka. Miady amin'izany isika mangataka tolo-tanana fa aminao na dia efa miasa
andreo manarina azy ny fitondram-panjakana miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana fa tsy avenatsika raha tsy resy-ndalo nandalo any atsa nandalo any tanànana nandalo eny ambony latabatra namafana aza ny andro tonga maro ny olona nanotrona ny kandida Eratsonarima-Pianina nasehon'izy ireo ampahibe maso fa tsy miala amin'ny kandida numéro 12 ny poniny Mahevatanana sy Betsiboka. Io amin'ny sary io amin'ny ambany io mba jereo tsara fa tahakan'io no zavatra iseho ao amin'ilay bulletin unika zay andatsanao vaty amin'ireo kandida eny amin'ny telopolo ny etsika reny ny anarero misy sary anankiroa tahakan'io hitadidinao tsara fa miandamy ambavy isika miasa an-tanakamisy havanana ary miara-dia isika eo amin'ny fampandrosoana ny firenena azadino zany manisy an'ilay tsipika kely ohatran'ny croix io ka noho izany dia zao azadino amin'ny 7 novembre numéro 4 numéro 12 ny atsika efa vonina izy vona nitadikanao takapitaditafika izy ka matozanao izy sovatopilay akasitakatatany iazakazaka ny fitondrana fampandrosoana ho an'ny tantsaha-mpamokatra ao Marovoay ao anatin'ny 5 taona manaraka ho ny kandida numéro 12 Eratsonarima-Pianina. Anatrarana ny tanjona amin'ny fahaleovantena arabary afaka rotaona ary sopotra arabary eto amin'ny ranasy indiany Madagasikara. Ampanitra tena tanteraka no hitarehana ny vahoaka amin'izany ny kandida numéro 12 toizana izay efa natomboka ary tsy fampanantenana pokaty fa asa avy hatrany. Ny vahoaka ny Marovoay rahateo izay manohana tsy misy fepetra ny tetikasa efa nentina ary nahita mpahombiazana ho an'ny isam-batan'olona. Tonga marobe tahaka izao tsika. Diky zany fa ao anatsika ny fitiavana mangehitahita fivoarana ny vahoaka Marovoay mitaky ny fitohizany asa mandrandra fampandrosoana maharitra ary indrindra ny fisandratany Madagasikara. Fian'olona ny kianjana natanterana ny fampelezan-kevitra atao anatin'ireo vahoaka marobe no naniva tsy vamonjy ny toerana natokana ho azy ny kandida Eratsonarima-Pianina. Voaterina rovana ny aino ny fahamaroan'ny olona izay mitady etsampy sy ady andray tanana ny kandida numéro 12. Vaovao Madagasikara président nofidiantsika Madagasikara tsy maintsy tafita maro ny resaka ety sery be robe tsara velatsy raha Doma-Pianina tsy manao an'izany fansafitika dia numéro 12 ihany. Mazava ny lalakombana any amin'ny numéro 12 ny lakilen'ny fampandrosoana tsy ny salasala ny pony Marovoay naneho ny safidiny amin'ny fanohanana ny ezaka efa natomboka sy ny fivoarana efa tsinjo raha Betro Sahady. Misy zao tena tsara zao filopirenena mavanja sy tena azy tsy marina zany atao ohatra zao hoe président république zao io za mileo andray tanana anazy fanohanana aloha dia misy fanantenana ny fitiavako amin'ny fitondrazany zay no tongavako teto misy ny fitiavako amin'ny hery zay no tongavako teto fanantenana lehibe mbola mety ho azoko raha ohatra ka mbola anatin'ny fitondrana izy amin'izao fotoana izao zay ny tena zavatra natongavako aty amin'ny andro matsana be zao zany mandany fotoana zany boka ambanivohitra natony tonga aty amin'ny fitiavako anazy zay tianay ny fitondrany tamin'ny anay tambanivohitra ny fandrosoana ny tena navita fianarana satria zay moa tsy mipetraka eto fa mipetraka any labrosy any andrefanana. Aminay zao dia makasitraka ny Eratsonarima-Pianina amin'izao satria izy miavaon'ny Madagasikara dia manohana anazy anay tsy mahazo lamba anay dia makasitraka anazy foana anay zaho ny andoavako eto zany ndeha no propagande Eratsonarima-Pianina io sady mahafinaritra anakabe le miaraka aminy dia mba hihaino fandray ny zava misy. Izay tanora eto Marovoay dia manohana sy mifidy any Eratsonarima-Pianina. Antsoan'ny vahoaka no nataony ben'ny tanàna amin'ony ireo karazana tsaomiely momba ny foto-drafitra savita sy nefa isitrahan'ny ponina eto Marovoay. Maro ny zavatra vitan'ny olona io
amin'ity districtny Marovoa itiky manaraky zany misy ny antitany zay lasa somia zay nahazo atsika atao amin'ny districtny Marovoa dia io filoha io ny miaro atsika mahakasika an'izany tany 7,000 hektara zany mambelona olona efatralina polina efatralina ka noho izany eto izahay dia mitaona atsika rehetra mba handatsaka ny vato 12 amin'ny 7 novambra. Tsivina fa anisan'ny faritra mamoaka kabary-petsaka indrindra manerana nosy Marovoa dia ny voalohany hitan'ny kandida numéro 12 izany ka natao lahara-pahamehana ny famokarana arabary. Nandritra ny taona maromaro nahitana fiakarana ny vokabary. Hitarina bebe koa hatrany ny fanampy ka tsy maintsy atao tanjona ny fizakantena arabary any Madagasikara sy ny hosombotry ny ranomasimbe indianina antsika. Resaka ny Marovoa mantsy dia mieritreritra avy hatrany fa eto no anisany anankiray sombotry Madagasikara ary ny ady ataontsika ady amin'ny fahantrana ady amin'ny famokarana tsy maintsy mamokatra vary isika ary ho tonga atsika ilay teraka teo hoe fanefatena arabary ho tratratsika afaka rotoana tao kilasy maninona ny samy lazan'izany aminao a satria tao anatin'izay efa taona sy tapany asana izay lavitombontsika ny barrage maro samihafa misy any amin'ny 300 mahery manerina Madagasikara lavitombontsika ny lakan-drano maheriny 10 kilometatra manerina Madagasikara niakatra ny tany famokarana vary ary eto aminareo eto Marovoa dia anisan'ny nahitana izany fiakarana vary izany ary izay nisorako anao rivahoaka ny Marovoa eto kilasy devary. Pitarika ihany ny anjaran'ny filoham-pirenena fa ny isambatan'olona no mitondra ny asa fampandrosoana. Miantso ny tsirairay anefa ny kandida numéro 12 amin'ny fitoniana iady amin'ny herisetra hanaja ny lalàna ary indrindra ny olon-tanana sy hanohana ny filoham-pirenena amin'ny asany. Ny datin'ny 7 novambra izao ihany anefa no hamaritra izany. Aza velany olona no hibaiko anao, hividy ny vatonao, hividy ny vatony fieritreretanao. Manahirana mieritreritra zato kilasy tovavy fa za te hilaza aminao fa ianao no tompona raikitra amin'io andro io ary isika rehetra no tsy maintsy mahatsara ho tompona raikitra amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena. Zay no sahiko mijoro eto anoloana androany miteny izany ary te hilaza aminao koa fa raha hifidy ianao dia te hilaza aminao a fa efa niasa isika, efa niaraka niasa isika, efa navita asa isika amin'ny sehatra maro samihafa. Misy ny mitady anotototra an'izany, misy milaza hoe inona vita n'le rangahy io, inona ny asa taon'le rangahy io. Tsy azo totofana tompoko ny lalana vita, ny sekoly vita, ny hôpitaly vita ary ny tetezana sy ny lakan-drano vita ho anao nanaovana an'ireto tompirasy. Zany mahatonga samijoro iaho, samijoro eto anatrehanao. Ny olona miasa samijoro tompilasy tompivary ary raha-panatenanao ara-pitso hoe mbola mihoatra noho izany no ataoko dia satria efa fantatro ny zavatra efa nataoko niaraka taminao tompikilasy tovavy. Tsy hampanatena volana eny an-danitra anao aho, tsy hampanatena ny valala eny an-danitra ho anao aho, tsy hampanatena ny kitana eny aminao aho fa ho iaho hoe jereo ny asantsika, jereo ny zavatra vitatsika. Fa zao kosa nefa mbola betsaka ny fanamby, betsaka ny fanamby atao aminao ary amin'izao manaraka izao mbola mihoatra noho ny teo aloha no fanamby ataoko aminao. Isaky ny faritra 20 fanamby hafa arakaraka ny zavamisy no apetraky ny kandida numéro 12 Rajonary Mampianina. Omena tosika hatrany ny fambolena sy ny fiompiana. Tsy vita ao anatin'ny iray andro anefa ny manangana fa mitaky fahamatorana sy fahaiza-mitarika izany. Efa nandeha lalana maro ny kandida numéro 12, efa nahita ny maharary ny faritra tsirairay avy ary efa nanomboka nanarina tsikelikely any Madagasikara atao anatin'ny krizy. Namera ny fahatokisan'izao tontolo izao nampiakatra ny arikari-pirenena ary indrindra nitondra fivoaram-piainana ho an'ny isam-batan'olona. Androany koa dia nisy ny diabe ny fisandratana teny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano. Afaliana tanteraka no natanteran'ireo mpona atao amin'ny commune ambanivohitra Ambalavao ny diabe ny fisandratana. Diabe izay nanaraka ny lalam-pirenena fahafito ary namakivaky ireo commune rehetra hita amin'izany lalam-pirenena izany.
noho ireo zava-bita maro miariary ny fifampitokisana eo amin'ireo vahoaka ny komina ambanivohitra Ambalavao sy Tsiafa ary ny kandida lalana faharoambin'ny folo Erajonary Mampianina nandritra ny diabe manerana ny tanàna nataon'ireo mponina tany an-toerana. Olona mahavita azy izany no nasotokatsian'izy ireo ity kandida ity. Navita asa soa be dia be teto amin'ny komininay ny meranay dia noho ny avy aminy nahavitany izany zavatra izany. Ny asa izay men'ny Erajonary Mampianina izay kandida faharoambin'ny folo amin'izao fotoana izao meranay ary izay zany manohana ny mera dikan'izay aminay dia manohana Erajonary Mampianina mba hisiny ny fampitohizan'ny asa satria raha ny teto amin'ny commune rurale Tsiafa zao jerena dia azo lazaina hoe saika avy amin'ny HVM daholy na azahoana na havitana ireo zavatra eo sy ny mbola ho atao. Ohatra ny nofinofina teto amin'ny commune rurale Tsiafa zany hoe lycée zany. Nefa zao ny lycée dia mielipatrana manerana ny commune zava-dehibe zany ka mbola tiana hitohy dia tsy maintsy na tiana na tsy tiana raha mbola tiana koa ny commune tiana ny tanindrazana dia mifidy ny Erajonary Mampianina zahay. Manohana numéro 2 satria nahita fandrosoana betsaka teto amin'ny commune anay izy no nitondra fivoarana ihany koa dia manohana anazy hatrany farany izahay dia manantena ihany koa izahay ny fitohizan'ny fiara-miasa sy ny fandrosoana izay mbola ataony eto amin'ny commune anay dia misaotra indrindra tompoko. Dia numéro 12 ihany fidiana Vina foto-drafitrasa maro azo tsapahitanana sy manakaiky ny isa-batan'olona fiainan'ny sosialim-bahoaka teo an-toerana. Rehetra tsy lahatra no ireo asa vita ny kandida lalana faharoambin'ny folo ireo mponina ao amin'ireto komina ireto indrindra ireo ben'ny tanàna. Fanehoana amin'ny vahoaka eto amin'ny komina Ambalavao Atsimondrano hoe nisy fiara-miasa akaiky niaraka tamin'ny fitondrana izay taritin'Andriamatoa Erajonary Mampianina dia hovalin'ny fankasitrahana azy hovalin'ny fiara-miasa dia reto izahay ny vahoaka manohana anazy ary manantena mba hitondra indray ny firenena malagasy amin'ity vaovao ity satria mahatsiaro izay fa nisy fiara-miasa betsaka natao teto amin'ny komina Ambalavao niarahana tamin'Andriamatoa Erajonary Mampianina. Ia ny ankoatran'izay dia hita hoe nisy filaminana stabilité kokoa zany teto amin'ny firenena hatramin'ny nahatonga an'Andriamatoa Erajonary Mampianina tamin'ny toerana satria hita hoe tsy mba nisy gadra politika tsy mba nisy entsikentsika fa na ny filora valimanana raha dia tamin'ny andron'ny fitondrano nampidirana anazy teto Madagasikara hitanay hoe tena zava-dehibe tokoa ny toetsain'ny Oranga io dia miendrika izy ny mbola hitondra ny firenena malagasy. Satria ny kandida faharoambin'ny folo Andriamatoa Erajonary Mampianina dia tena nanao asa betsaka teto amin'ny firenena ena dia teto amin'ny commune anay maro ny zava-bita izay nataon'izany filoham-pirenena izany. Misy ny sekoly EPP, misy ny lalana, misy ny canal, jiro. Koa izay ny antony anohananay eto amin'ny commune ambanivohitra Tsiafa ny lalana faharoambin'ny folo dia Andriamatoa Erajonary Mampianina. Fanamby hatrany omeny kandida numéro 12 ho an'ireo vahoaka ary fitondratana manitsy rainana no tanjona apetrany. Ankoatra ireo mikendry ny fampandrosoana ho any amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ny kandida Erajonary Mampianina. Fa omaly koa nisy ny famoahana boky izay mahakasika ny fampielezan-kevitra sy ny pré-campagne teto amintsika. Ankoatra ireo mpanao politika dia naneho ny heviny mahakasika izay fampielezan-kevitra sy ny manodidina ny fifidianana izay ihany koa ny mpanao gazety iray tao anatin'ny boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe les campagnes et pré-campagnes électorales à Madagascar, de mauvaises pratiques en pratiques malsaines, contribution à une amélioration des pratiques politiques sur la grande île mitondra ireo teboka tsara ho fantatra mahakasika izay boky izay irovasoa andriamparany sy zora andriatsalama. Tsy mbola manaraka ny fenitra tokony ho izy ny fampielezan-kevitra sy ny fanomanana ireo kandida ny fifidianana eto Madagasikara. Io no isan'ny novoaboasin'ny ramatoa Lovarapary Rakotondravony tao anatin'ny boky izay nosoratany mahakasika ny tontolon'ny fampielezan-kevitra eto Madagasikara. Nomendanja bebe kokoa tao anatin'izany ireo andraikitry ny olom-pirenena tsirairay ho an'ny demokrasia sosialy. Nisy fanamboarana ny lalàna teto amintsika efa notenentsika teo hoe ina ohatra ny pratika tamin'ny 2013 dia ina ny fanatsarana nentina tamin'ilay izy fa tsy ampy amin'ilay izy fotsiny araka ny tenen'ny monsieur le secrétaire exécutif atao nisy ny natolotra
fa tsy mbola nanaiky ary tsy vonona tamin'ilay izy ny mpanao politika tahaka izany ohatra ny plafonnement ny dépense électorale na io resaka hoe contrôle ny financement sy ny sisy io ary ny aoka tadiditsika fa tamin'ny efa no voafaritra mihitsy tao anatin'ilay lalàna hoe ity lalàna ity miatra fa nisy andininy fatelo amby efapolo sy roanjato zay raha tsy diso dia misoratra mihitsy hoe tsy miatra amin'ny fifidianana sénatorial sy tsy miatra amin'ny fifidianana législative ity lalàna ity le mahakasika ny financement ny vie politique mandritra ny telo taona. Ny fahaizana miserasera sy nampiasa ireo hainao manjery no mandeha aloha fa tsy ny fampahafantarana ny fandaran'asa izay tokony ho hita taratra mandritra ny fampielezan-kevitra. Ny tsy fahafantarana mazava ny loharanom-bola ampiasaina mandritra izao fampielezan-kevitra izao ary indrindra ny fividianana safidim-bahoaka ankolaka no hita fa lesoko amin'izany raha ho an'ny eto Madagasikara. Tsy ny société civile na ny communauté consultative ma tsy manao le lalàna fa ny député sy ny sénateur ary io tsy hoe ny gouvernement tany diso satria le gouvernement tange dia reflet ny ino moa zao ny parlement dia ohatran'izay ihany koa momba n'le hoe any ambanivohitra ny olona voavidy ny professionnel de la politique raha ohatra aloha ianao professionnel de la politique ka tsy azon'ny olona ny hevitrao dia tsy professionnel de la politique ianao zany aloha mbola amateur de la politique ianao zany aloha rehefa mbola tsy lany. Manjaka ny kolikoly ankolaka na mivantana na eo amin'ny mpifidy na eo amin'ireo kandida andraikitry ny tsirairay efa mifampandrosoana ary miankina amin'ny isam-batan'olona ny ahafahan'i Madagasikara ao anatin'ireo krizy mifanesy eto amin'ny nosy. Ary fanehoana ihany ireny fa hiatoka na dokam-barotra ivelany iray aoriana izay. Tombontsika amin'ny voandrangam-piarahamonina tany Marovoay araka ny voalaza Tromaly dia nitrangana lozam-pavoizana an-dranomasina andrano tany Marovoay omaly satria lakana iray no dobo tany amin'ny manaratsandry tany Marovoay. Efa nisy moa ny razana hita, nisy mbola tsy hita hatramin'izao. Manampy fanazavana mpanao gazetinay avy any Mahajanga. Ora iray niala tao amin'ny tanàna ny Marovoay nandeha 7 km eo no dobo io sambo io mitondra ny anarana hoe Anjara. Sambo efa mpanao fitaterana olona tao an-toerana nandritra ny fotoana maro. Teo amin'ny kilomètre 0 ao amin'ny fokotany Ambohimena commune Ambanivohitry Anosina Lain'olona io izy rendrika io raha mbola tokony itoy ho an'ny manaratsandra ny di ny avesatry ny entana no nampitongilana ilay sambo raha ny vaovao izay voaray avy any an-toerana. Betsaka ihany koa ny olona tao anatiny tsy araka ny isa tokony hoentiny. Tafiditra ny rano araka izany ilay sambo ka io nampletika azy niaraka tamin'ireo mpandeha sy ireo entana rehetra tao anatiny. Zaza amam-behivavy no akamaroan'ireo nentin'ilay sambo vokany 720 no atrapamonjeny. Vehivavy roa no mbola hita faty aloha tamin'ny fotoana io. 4 no miady amanaina eny amin'ny hôpitaly ny Marovoay. Mahatratra 20 eo kosa no mbola karoina tsy hita. Tsy voafaritra ny isa mazava ireo mpandeha tao anatin'ity sambo ity. Tsy fantatra ihany koa ny mombamomba ireo mpandeha rehetra satria tsy manana ilay atao hoe manifold mirakitra ny antsiprian'ireo mpandeha ilay sambo. Fanontaniany maro tamin'ity no hoe sambo efa hita fa nitondra vesatra tsy araka ny tokony ho izy ve dia mbola navelana andeha ihany. Nakaiza ny tompona andraikitra mpanara-maso tamin'io fotoana niangana io sa ve efa fomba fanao mahazatra ka tratra ny patsa iray tsombivavy. Manjaka ny gaborara karak'io ao an-tafi any an-toerana ny hainy mpandeha mihitsy no lalaova mandeha tsy misy aroaina ny mpandeha eny fa na ny faminonany antoto taratasy misy ny lisitra ireo mpandeha aza moa tsy voahaja sy tsy misy intsony. Efa nidina tany an-toerana nijery ny zavanitranga ireo manam-pahefana tao Marovoay vonseho io loza io tao amin'ny renirano ny Betsiboka. Efa nanao ny fanadidina sy ny fikarohana rehetra ihany koa ireo tompon'andraikitra sy ireo zandary any an-toerana. Tozika ny vaovao fa zay no makasika ny miliara maro no etra tokony hidirana amin'ny fanjakana ny taona 2024 sy ny taona 2025 saingy tsy tafiditra izany noho tsy fanarahan-dalàna raha ny fanazavana voaray. Tsikaritra izany taory ny fanadihadiana nataon'ny faditseranana tanjona amin'ity taona ity araka izany anatsara ny vola ampidiry ny faditseranana amin'ny kitapom-bola mpanjakana antony mahatonga azy ireo anamafy ny fiara-miasa eo amin'izy ireo sy ny ministera ny fitsarana.
Entana tsy mifanaraka amin'ny navarana na fioaran'ny kilaony entana. Ireo matetika no tsy fanarandalana hita eny amin'ny fahaditserana eto Madagasikara. Misy fiantraikany amin'ny hetra tokony hiditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana nefa izany. Taorian'ny fanadihadiana natao dia fantatra izao fa mahatratra 2.7 miliara ny hetra tokony hiditra amin'ny fanjakana tamin'ny taona 2012. 12 miliara kosa tamin'ny taona 2017. Ny zavatra mipetraka moa ohatra ny doanina rehetra ny tany dia hoe tsy voatery voasava daholo ireo zavatra rehetra ireo fa ao anatin'ilay politikana facilitation dia misy koa ny tonga dia rehefa mandohetra dia mivoaka fotsiny fa déclaration taratasy fotsiny ny apetraka. Ao anatin'izany zany milaina ny contrôle posteriori zany hoe aty afara zany mbola jerena daholo zany zavatra rehetra zany ary matetika izay anisan'izany ny zavatra betsaka ao anatin'ireo tamin'ny 2017 eo tamin'ny 2016 eo amin'ilay 41 miliara ireo zao dia vokatry ny contrôle posterior ataonay ao anatin'ilay délai ana prescription ana 3 ans. Tanjona napetraky ny fahaditserana amin'izao fotoana ny ampiakarana ny hetra hiditra anatin'ny kitapom-bolam-panjakana. Antony tonga azy ireo hanamafy ny fiara-miasa amin'ny ministry ny fitsarana. Ity faran'izay manao ny fanaraha-maso amin'ny fanatanterahana ny lalàna mikasika ny fanondranana sy fanafaranentana. Ka izay no iarahana fitsarana zany jery tsara ny fanakalozana momba ny lalàna momba fahatseranana izay loi ataoko hoe lalàna somary spécial manana ny atao hoe zavatra tsy dia mitovitovy amin'ny droit commun zany. Nisy androany ny atrikasa tetsy tsara lalàna ny arahan'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny fahadiseranana sy ny fitsarana nanao. Fanahitana fianana ny arikarena faobe teto Madagasikara raha oharina amin'ny arikarena taoriana zona falevatena. Antony mampirongatra izany ny fiainana izany ny fahazon'ny kolokolo-vahana any amin'ny sehatr'asa sy ny fiarahamonina tsirairay. Miady tsara ny toe-karen'ny malagasy tamin'ny ankapobeny noho izany mitaky famarina toerana ara-politika rahateo ny fampandrosoana ny toe-karena etsy ankilany izay. Nahita mpiankarana ny fanaovana kolokolo nanomboka ny taona 2024 teto Madagasikara. Marika hafantarana fa mantra ny firenena iray rehefa miroborobo ny fanaovana kolokolo. Porofin'izany ny lalana misy any Madagasikara izay fa 570 amin'ny 700 firenena maneran-tany. Ankoatran'ny kolokolo, mety ho ny fiainam-pirenena ara-politika no sakana tsy mampandroso ny toe-karena raha ny fanazavana. Izay no zava-mahagaga satria Madagasikara dia tsy mba nalala an'izany hoe ady zany na guerre civile raha oharina amin'ny firenena afrikana maro izay nandalo tamin'izany fa dia nianatra foana Madagasikara dia tonga ny fanontaniana hoe fitantanana ve ny ratsy mahatonga an'izany fantrana izany dia hoy izy aho hoe tsy miamba mihitsy miteny hoe misy anjara andraikitra be ny fitantanana amin'izao fanotrana izao, tsy miteny hoe izay rery ihany fa misy andraikitra be dia be mihitsy amin'ny fomba fitantanana firenena mahatonga antsika miamanitra isataona. Ny hena ho $700 na 3.7 ariary ny arikarena faobe ho an'ny taona 2024. Raha toa ka $700 na 4.7 ariary izany ny taona 2027. Nanomboka androany ny fampahafantarana ny tantaran'ny toe-karena malagasy amin'ny alalan'ny fampirantiana mitondra ny loha-hevitra hoe ny fahaiza-mitantana fanohitry ny fampandrosoana. Ifarana ny 3 Novambra izany ary toy any amin'ny faritra manomboka ny fiandohan'ny taona 2024. Tazany ampahafantarana ny vahoaka malagasy sy vaky volo ny fiainam-pirenena, ny vahoaka izay mpandray anjara fototra amin'ny fampihodina ny toe-karena malagasy. Fa andro natokana ho an'ny vondrona firenena makambana ny 24 Octobre androany. Tsy diso anjara tamin'izay ireo mpitantana sy solontenan'ny ONU eto Madagasikara ka niarana ankalaza izany teny andrahary tao anatin'ny loha-hevitra hoe tsy raviravy tanana isika nanatrika izany Andrianandriamasy sy anjara kotonoray. Nanomboka ny taona 2024 no nitotongana ny salanisan'ny fidirana an-tsekoly teto Madagasikara. Ny antombo noho izany nisan'ireo ankizy tsy hafaniditra amin'ny varavara-tsekoly izay zo fototra tokony ho azy ireny. Antony natonga ny fikamanana manaody sy hanampy ireo ankizy sahirana sy tsy manana fahafahana hianatra. Amin'izao fotoana izao ny ankizy raisina andraikitra eo amin'ny 10 eo dia 27 ny klasy mandry
dia ny ambiny izay zany klasy mody izany hoe matory ao ny ankizy klasy mandry raisina indraikitra tolo zany mikasika azy rehetrarehetra na fatoriana na ny trano na ny sakafo maraina atoandroarivo na ny fianarana dia toraka izany ihany koa ny klasy mody fa ny klasy mody indray mba manana ny mba hoe azo isotriana dia amin'ny mody izy amin'ny ariva rehefa vita ny asa rehetrarehetra atao amin'ny fikarakarana azy ao amin'ny centre. Tebika iray lehibe ompana ny asan'ny UNICEF na ny sambararano firenena mikambana miany ankizy ny fanomezana azy ireny ny zofototra tokony ho azy no memboninahitra sy ny entanina manokana amin'ny fiahiana ireo ankizy sahirana ireo natrika ny fankalazana ny andro amin'ny vondro firenena mikambana androany teny Andraharo. La mobilisation de toutes les parties prenantes, les dirigeants, la société civile, le secteur privé, les élus locaux, les partenaires au développement est indispensable pour réaliser cette ambition globale et surtout de faire Madagascar un pays prospère qui prend soin de tous et de toutes sans discrimination. Na sitraka manokana ihany koa ireo bare Madagascar izay navita dingana lehibe ho any amin'ny kanina sivy sy roa arivo any Cameroun. Je tiens à féliciter les joueurs de l'équipe malgache, les barrières. Pour leur victoire historique et pour leur engagement à travailler main dans la main avec le système des Nations Unies dans la promotion des objectifs de développement durable et de la paix. Olona anarivo no miasa eo anivon'ny vondro firenena mikambana misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izay ahitana rantsana sy sampana manodidina 320 ano any. Any ivelany kosa any Roma. Omaly ariva miisa 20 ireo olona naratra vokatry ny fahasimban'ny tohatry ny métro iray tany Rome. Irony tohatra mandeha amin'ny herinaratra irony no simba tamin'izany. Anjatony ireo niara-nandeha teo amin'ilay tohatra. Naratra teo amin'ny lohalika sy ny ranjony avokoa ireo olona naratra ireo ary efa tsaboana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao. Omaly ariva tao amin'ny métro iray tao Rome no nisehony ity loza ity simba ny tohatra elektronika iray tao amin'ity métro ity ka betsaka ireo naratra vokatry izany. Olona miisa 20 tamin'ireo zato nandeha teo ambonin'ilay tohatra no naratra. Teo amin'ny lohalika sy ranjo no tena vomafy tamin'ireo olona ireo. Olona mpankafy sy mpanohina ny ekipa mpanao baolina kitra CSKA any Moscou tonga hijery ny Ligue des Champions efa nandrinany tamin'ny AS Roma. Ny ankamaroany ireo olona niaran'ny loza ireo. Ora iray talohan'ny lalao raha teo no nisy loza ity. Efa misokatra ny fanadihadiana natao mikasika ny loza izay niseho teo amin'ny métro tany Rome. Tsy mbola fantatra mazava hoe inona no nahatonga ny fipoahan'ilay tohatra mandeha tamin'ny herinaratra. Efa nandrafepetra ary nanakatona ny métro aloha ireo mpitandro ny filaminana tany an-toerana. Nambarany mpanjifa kosa nefa fa efa somary antitra ary efa ela tsy nisy fanavaozana ny fotodrafitrasa anatin'ity métro iray ity. Betsaka ihany koa no nilaza fa be olona loatra teo ambonin'ilay tohatra elektronika ka izay no nitarika ny loza. Mbola mandeha araka izany ny fanadihadiana rehetra hoy ireo mpitandro ny filaminana hamantarana ny tena marina. A cantare, ma di questo non abbiamo ancora conferma. Claudio Lavanga per Euro. Ao reto kombatro retsika dia anaraka ny tapany faharoa indray.